Ny fanomboabe teny amin'ny doany Miarinarivo. Ny repoka dia adika tsotsotra hoe mijinjaka na dihy, entina mifaly anaovana antsa kolondohy, ahitana mpijinjaka izay vakodrazana nampiavaka ny Sakalava Miboeny. Olona voatokana no mirepoka rehefa tonga io fotoana io. Bohono, izany hoe babena, ireo dady efa-dà manangasina, mifono ao anatin'ny sobahi ary entina mijinjaka. Manaraka ao afara ny bibo sy olona iray mikopakopaka. Raha ny lehilahy no mirepoka dia mitondra fikopaka ny vehivavy ka mikopakopaka ny mpijinjaka. Rehefa ny vehivavy kosa no mirepoka dia ny lehilahy indray no manao izany. Karambes tadi di sini. Eto moa zay tompona andraikitra midoany Miarinarivo tsara rano ambony, zay tariny mpanjaka be ny Boeny Dina Irimisy. Tombo soma tsara ny fanompoabe tamin'ny taona 2024. Tanteraka n'androany moa ny repoka. Ny repoka moa zay dia nentim-paharazana zay nataony reo mpanjaka teo aloha. Ka tohizana azy io hatramizay ka n'androany zany namarana ny fitampoa dia nanao repoka. Ka tombo soma tsara ny repoka. Ka eto moa zahay dia faly aravo zahay tantana ny doany satria ina moa nafaly anay satria maro be ny vahoaka, maro dia maro ny vahoaka tonga nanatrika zany repoka zany, mamarana ny fanompoana atsika n'androany. Ka mangataka amin-Dragnahary zahay sy razantsika ao amin-Dramisarandramandriso arivo, amin-Ramboenarivo, amin-Dranan'igna mba handay hatsarana antsika amin'ity taona 2024 ity, ary mangataka zahay iengany mba ohatrany taona ho avy, ohatran'izao koa tsika jiaby mitsingeringerina, hiara ilalao eto, hiara isoma eto, hiara ifalifaly eto atsika amin'ny taona ho avy zao. Niavaka tanteraka raha ny fanompoabe, indrindra fa tamin'izao famaranana izao. Ipokolona tanteraka ny tena toerana, fankasitrana tanteraka no setriny izany ho an'ireo mpikarakara izay tarihin'ny mpanjaka be ny Boeny Dina Irimisy. Ny tora-jofo ny tokotanin'ny Valamena, raikitra ny repoka. Lanonana lehibe famaranana ny fanompoabe teny amin'ny doany Miarinarivo